Fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Miarabantsika tompoko lahy sy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ho aizitsika ity amin'izao fiandohan'ny herinandro izao. Miaraba ihany koa ny talen'ny famoahana ny gazety Corriere de Madagascar. Miarabanao Frank Ramarson. Miarabanao Sinézy ary miarabantsika koa zany ny mpieno ny Alliance 92 amin'izao takarivo izao. Ny vaovao nanamarika ny faraparan'ny herinandro teo moa zany teo ny fiainanana nataony teo anivon'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy FFM na dia teo aza ny karazany faneho-kevitra maro samihafa fitsikirana ny fijoroan'izy ireo mifanohy amin'izay ihany koa resaka ambara fa hoe fihavanana moa lay lalao tetsy amin'ny Kianjaben'ny Mahamasina ny omaly alady ohatrotriny aona ny fijeriny Corriere de Madagascar n'ireo trangaro ireo loha. Ny zany hoe lohateny lehibe zany amin'izay resahantsika izay dia hoe ny fampihavana pirenena. Momba ny fitsanganan'ny rafitra aloha ny FFM dia io moa zany efa anatin'ny tonjotra ihany. Zany hoe manatanteraka zany amin'ilay andininy anankiray amin'ny tonjotra indray ary tokony zany na dia eo aza ny tsikera maro samihafa nahazo an'ity ataontsika hoe mpikambana sasasasany to anatin'ilay FFM dia mirosy ihany zany amin'ilay hoe ataontsika hoe fanatanterahana ny tonjotra mirosy koa zany amin'ny fiainam-pirenena amin'izay andavanandro satria aza diny fa ny fampiarana ny tonjotra ny ilainy be sy ny maro indrindra fa ireo comité international ary izay ilainy koa zany ny vahoaka malagasy mampitony ny tontolo politika ary tokony fa mihoatra an'izay ihany koa zany no tokontsika hoe ny fandinihana n'lay zava-nitranga mahafinaritra aloha tamin'ny omaly dia ny lalao baolina kitra ny mpanao sarimihetsika sy ny mpanao politika izay indray mandeha voalohany zany zao no mba nyrahina to anaty ekipa anankiray. Ahitanao koa zany fa to amin'ny tribune officielle zany dia nisy ihany koa ataontsika hoe poignée de main ozy ny teny frantsay indray tamin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina sy Andriamatoa président Xavier Albert. Zay zany dia ohatrany hoe marika amin'izay mety marika ivelany fa mety mirosy ihany angamba ao anatin'izay hoe fampihavanam-pirenena zany angambontsika anefa zany tsy tokony takonana ihany koa amin'ireo sy mitady misotasota amin'ilay feuille de route satria raha maretsika zao tany amin'ny namana mpanao gazety sasany izay efa nivoaka azy fa satria nisy hanongram-panjakana indray zany tamin'ny aliny lakamisy ny zoma ary maramily izy ireo fa natahotra iny izy ireo satria hoe tsy hanome toky azy ny comité international zany hoe mbola eo ihany zany mananotanina foana zany ireo ataontsika hoe sakazona olona piskidy kazony olona mahay milaza ny zava-misy hoe tsy atao le fifidiana fa dia mitady acte de stabilisation izy miteny frantsay mba anakorotahana zany ny fisotrony fifidiana. Mifandraika amin'izay ihany koa Frank Ramarson anisan'ny miteraka tsy fitoniana ty resaka tsy fandriampahalemana sy tsy filaminana ity eo ihany koa le raharahana fitsaram-bahoaka efa niseho zao tany Amandritsara ny farany herinandro teo koa tany Toamasina nisy fitsaram-bahoaka toy ny niseho tany Amandritsara aizany tena olana makasika azy io raha ny fijeriny Corriere de Madagascar azy ny olana nge amin'ilay fitsaram-bahoaka ary eo ihany koa zany sy fa manomboka hoe mazava ihany koa nge zava-danitranga tao avao satria nisy maramila miara-mandrobo miaraka amin'ireo jiolahy akoatra ny resaka fitaovam-piadiana zany ako ary efa totrany zandary ngamba tsy disoako ary zay mantsy nge ny mampanahy eto satria tsy mandeha foana fort house izy ny fitenin'ny tolo ary to hitanao tsara fa matoa zany misy le fitsaram-bahoaka na tany Mandritsara zany na tany Tomasy na tany Entsuy tany Mbatonazaka sy tany niafatry mbola niafaka koa misy koa dia tsy matokony ny fitsarana tsony ny vahoaka satria rehefa misy olona tratra dia hitanao ihany fa afaka tapabolana tokom-borana dia hitany olona mandeha indrindray le olona mpandroba na namon'olona ary zay zavatra zay zany angamba ao anatin'izay ambiance zay ny tokony nisy ataontsika hoe réforme mihitsy atao any magistrature efa nisy nefa ny asisy tamin'ny taondrasa na eo aza nge le asisy mbola izao zao mbola misy collectif na magistrat ndray mitory ny namany hoe manao kolikoly
manao zavatra tsy mety ary zay zavatra hita manko am'izao maso am'izao fotoana zao ao amin'ny lafiny ataontsika hoe fitsaran'io dia mampalelo moa miteny an'izany fa io minaministry ny an-tany aza dia mangataka hoe mba hisinony ataontsika hoe tsy milamina amin'ny fiaraha-miaina fa valifaty zao no atao ary le valifaty tsy tokony hoe olona no manao azy fa tokony entiny ny fitsarana io manko misy miteny hoe on ne peut pas réparer la justice par une vengeance zany hoe tsy raha ohatra nefa tsy mahatoky tena le vahoaka ary zay nga manjava nisy ohatra hoe le tany Manstary nisy namony le masera dia sika nalain'olona tomponja le telo lahy hoe namono azy dia nafindra teo tsy afa tsy nafaly ny olo zay ary nefa nikeo tsy ohatra hoe tsisy tranomaizina ao Manstara tonga tany reo mpitondra fanjakana toran'ny olona ny vato avy eo ndray nefa ny olona vahoaka ndray samborin'le tany filamina dia hitanao tsara zava-nisy nisy maty alohana tonga avan'le mpitondra fanjakana nisy maty satria sika nidiran'ny olona tao mihitsy le prison zany dia niaro tena le agent pénitentiaire tao fa zany zavatra zany tsy tokony hitrango zany raha matanjaka le fanjakana raha ohatra hoe tsy migoragora le fitantarana raha-bahoaka satria tsy azo akena zavatra ohatr'izay ary zay nanaovan'ny olona antso hoe tokony zany ho an'ny fampanjakana ny lalàna sy ny fijoroana fitsarana mahaleo tena zany zavatra tena important zany amin'ny fiainan'ny olona isandavanandro mba sûr izy ary hitanao tsara fa maveriko ato amin'le hoe fampiavaram-pirenena ihany hoe meno famontsoran-kelo ka ary le olona io zao ny mbola adihevitra lehibe io misy fiantraikana fitsarana ihany keo le olona zany voatsara nanao an'izao nefa ny avy rapitro izy mety nanoloan'ny FFM ny dossier-ny dia mety mahazo amnistie dia afaka rapitro izy zany amerina indray ny zavatra zay ataony zany hoe eo amin'izay zavatra zay le hoe fandinihana lalina le famontsoran-kelo kokoa zany eo ihany koa zany tokony mba hajerena ihany koa mba tsy hisonona atao impunité zany zany hoe raha ny fijeriny Corée de Madagasikara marefo dia marefo zany ny fanjakana tsaran-tantana sy ny fanjakana tandalana amin'izao fotoana zao marefo dia marefo mihitsy fanjakana tandalana satria tsy hitanao tsara ke zao ny zava-misy betsaka ke zavatra mijery fotsiny zao na ny lehibe intérêt zao dia milaza fa hoe vola ohatrany amin'ny 600 milliards d'ariary izy no vodikodina amin'ireny organisme public reny efa narivo ianao mba ola hoe voasambotra sa tsy zany olona manodikodina 600 milliards d'ariary zany dia olona mana très très haut placé za tena trondro be zany izy manrehetra nefany zany zavatra zany dia ohatrany hoe mandeha ho azy miteny le directeur général ny trésor dia le voaka gazety fotsiny fa tsisy fanapa-kevitra zay momba an'izay zay io dia tsy fanaran-dalàna na tsy fanaran-dalàna koa inona hoe tsy manaraka le orthodoxie financière anatin'ny ataontsika hoe fampiarana ny finance publique ny fitantanam-bola mpanjakana ditanao tsara zany fa ao ihany koa ny any amin'ny secteur maro hitatsika zao fa any amin'ny travaux publics misy feno ohatran'izany any amin'ny transport hitanao zany fa tsy eo tsony mihitsy zany le hoe bonne gouvernance amin'izao fotoana zao na dia midadadada zany any amin'ny gouvernement midadadada any amin'ny présidence le fitantarana kabeny mihitsy tsy mandeha tsony mihitsy ary tsy mangangy misy ny fitsaram-bahoaka satria goragora oa le fitsarana zao dia hitanao tsara fa mivoaka gazety hoe misy miaramila ao atratra miaraka amin'ireo jiola ary zao dia tsisy miteny ihany koa le hoe nisy filazana tamina gazety avy any ivelany na hoe tany parlementaire britannique hoe nanao zany afanadiadina hoe nadrolo reto basy lavrary basy tena avolenta zay nampidira taty Madagasikara 2011-2012 dia eto dia samy nijery dia tsisy manaraka sy nefa dia ao misy milazy hoe nalefa tany amin'ny lutte anti-piraterie aloha nefa rehefa mandinika ianao hoe any atsimo dia hoe ndalo ndray ohatrany mahana fitaovam-piadiana miaramila zany ny ilaina jerena daholo zany ny fanadiadiana lalina fa dia hoe tsisy miteny ary zavatra mampalelo ny zavatra hitan'ny olona nefany le vahoaka zany tsisy mpiaro satria mitadina andriamasom-pokony olona daholo indray zao nefa nareo tsy manafiadia tanam-polo ny oetiny dia voatery manan-karama milice privé ny sasany miforotany hoe mba hiaro azy ka hitanao tsara nefany zavatra misy dia hoe misy ireo zanaka-panan-karena zanaka-mpitondra manao zay ataony any anatin'ireny trano fandizany ireny mitona garde corps dia manao
démonstration Setrasetra zay zavatra zay nisy tamin'ny Zomaly toka akaikiny anosy tao trano lehibe fisakafoana lehibe dia gaga ny olona hoe ao nefa no kaikio misy mandrobo iny atao mifanao démonstration samy carte d'accord le olona tsy ifampitifitra an'iny samy hoe ny mahazomeno amin'ilay fitondrana zaka tsy mety zany ary zany tokony amboary zany ary reny nadolo zany ary zay ny ilain'ny olona fivitiana ke hoe mba aoka zay rehefa hita zany fa tsy hanao misy na ny gouvernemanta na ny amin'ny tetezamita izay iady amin'izay insécurité zay. Isaranao teto amin'ny fandaranao isika Frank Lamarsaina tamin'ny tiandrony teny. Misotranao sinay. Mandrapitafa amin'ny fotoanantsika manaraka indray ary tompoko lahy sy tompoko vavy. Fandarana vokarin'ny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina.